Iverenana kosa tafiditra tao anatin'ilay hetsika fankalazana ny andro raisam-pirenena amin'ny fanampiana maha-olona dia nahazo ny hamboara tao anatin'iny hetsika iny moa ny Telma sy ny Fondation Telma izay isan'ny nanatanteraka asa sosialy betsaka tao anatin'izay sehatra izay. Azo ny Telma sy ny Fondation Telma ny amboara teo amin'ny fifananana fanampiana maha-olona. Nandritry ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fanampiana maha-olona teny amin'ny panorama Andrenarivo omaly no nizarana ny loka. Raha ny fanamariana izay noentin'ny ramatoa Isabelle Salabert talepanatanteraka eo anivon'ny Fondation Telma dia niara-nasa akaiky tamin'ny Bureau-pirenena miandraikitra ny fitantanana ny loza voajanahary na ny BNGRC izy ireo nandritry ny vanim-potoana ny rivo-doza farany teo. Efa nanomboka tamin'ny taona 2024 io fiaraha-miasa io teo amin'ny fiatrehana ny rivo-doza raha ny fantatra. Nambarany fa orinasa malagasy ny Telma ary rariny raha mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Ao anatin'ny asa izay andreketan'izy ireo dia misy ny fanampiana ara-bola, ny fanampiana ara-tsosialy ary ny fanamafisana ny fahaiza-manao. Sehatra maro no iandreketan'ny Fondation Telma dia ny fahasalamana, ny fanampiana maha-olona, ny fanabeazana, ny fanampiana ireo zaza sy ny tanora, ny teknôlôjia vaovao, ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana maharitra. Anisan'ireo nahazo fankasitrahana tamin'ireo fanampiana maha-olona izay nataony ihany koa ny FSEAT, ny savonnerie tropicale, ny tetikasa Ambadivi sy ny Orange Madagascar.